Iverina eto Madagasikara itsika iresaka ny taranja baolina lavalava zay azo lazaina hoe mahafampana kanefa ny dia mandeha ihany koa ny faninanana zany zany ho andry zareo avy eo amin'ny Analamanga rugby dia totosa avokoa ireo lalao efatra zay nokarakarain'izy ireo tamin'ity androany ity tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina, lalao zay isan'ny tena nanasan'ny maro tamin'izany ny fihaonana teo amin'ny 3FB sy ny TFA anaty azo. Ny 3FB nivoaka nandresy tamin'ny isa 7 no 2 nanamafy ihany koa Andriamato Andra Veljon filohan'ny Ligue Analamanga fa dia ligue tokana no misy eto fa tsy misy olona hafa tokony afaka ikarakara faninanana satria dia efa mazava ny atao hoe fanapahan-kevitry ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena nanafoana ilay komite ad hoc teo ihany koa ny fanambaran'izy ireo fa nahazo rariny izy teo amin'ireo filan-kevim-panjakana mahakasika izay fitoriana izay napetraka izy ireo izay. Totosa avokoa ireo lalao efatra no karakarain'ny Analamanga rugby tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina androany tontolo andro. Isan'ny lalao goavana andrasan'ny mpakafy tamin'izany ny fihaonana teo amin'ny 3FB sy ny TFA anaty azo. Resy ny 3FB tamin'ny isa 7 no 2 ny TFA anaty azo. Lalao izay nahitana teknika avolenta nasehon'ny Rotota. Porofon'izany ny tsara kahatsala 13 no 13 ny Rotota teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia tsy akitsitsy ny lalao ka nahatonga baolina nentin-tanana maromaro ny 3FB rehefa nisy ny tandrevaka teo amin'ny fiarovatena ny TFA. Niezaka ny namaly fanafiana ihany ny TFA saingy tsara fiarovatena ny 3FB tamin'ity lalao androany ity. Tompony ho an'ny 3FB ny fahaizany nampifangaro ireo mpilalao tanora sy ireo mpilalao efa vokotra ikefa. Ny TFA kosa dia tsy nanova mpilalao firy saingy hita ombola tsy dia feno loatra ny fanazaran-tenany. Mitohy ny lalao hoy Andry Lapi. Mitohy zany fifaninanana satria mazava loatra araka ny efa ambarako imbenimbeny feno ny fepetra fahanamona fifaninanana. Nivoaka ny noty avy any amin'ny ministera manafoana an'izany komite ad hoc zany sy ny hetsika eritreretinao tanterahana araka ny tsy mahara-dalana azy satria tsy misy ligue afa-tsy ligue anankiray eto Analamanga dia ligue izay voafidy ara-dalàna ihany. Faharoa manarakaraka an'izay efa navoaka tany amin'ny filan-kevim-panjakana ambony indrindra eto amin'ny tany sy ny firenena namoaka ny didy izy ireo zay mampiantona ny sazy ho an'ny Ligue Analamanga. Midika zany fa fandresena ho an'ny Ligue Analamanga tsy sazy tsony miantona aminay mitarika anay hita andehany amin'ny fifaninanana ny dika zay rehetra zay normal raha mitony fifaninanana tamin'ity andro an'ity dia zao hitantsika zao isaorana mpijery maro be zay tonga teto amin'ny kianja Mahamasina androany. Nazanona zany mbola misy ihany faninanana zay mandeha amin'ny ankilany zany any amin'ny kianjan'ny Makia manahoana inona ny azonao ambara mahakasika an'izay? Araka ny efa teneniko teo raha ihany ny ara-dalàna fa tsy misy ara-dalàna anankiroa dia ny eto amin'ny kianja Mahamasina nandeha androany dia Ligue Analamanga zay tariako sy ireo mpiara-miasa amiko zay zany no ara-dalàna mandeha amin'ny marina satria efa nanapaka an'izany ny fanjakana dia midika zany fa tsy ara-dalàna ny lalao izay nandeha tany amin'ny kianja Makia ary raha misy moa zany ny fepetra tokony hifanaraka amin'izay rehetra zay dia hitantsika eo mitohany fa raha ny tena tokony izy tsy misy championnat roa zany fa zay tatany Ligue Analamanga ihany championnat mandeha dia top 20 mandeha eto amin'ny Analamanga. Manahoana mahakasika ireo levana zany zay mbola hoe mandray anjara ny amin'ny faninanana ny komite ad hoc? Mbola hoe mpataminana zay rehetra zay zany zay zao fa tsy afaka mbola mitena an'izany aloha za amin'ity ora sy fotoana ity satria mbola tsy fantatro ny tena zava-mitangana amin'ny kianja Makia zao. Toy izao kosa ireo voka-dalao tamin'ity androany ity ihany. Ny tamin'ny Manosy be nandresy ny Matadory tamin'ny isa 13 no 2 ny Seminô nandresy ny 15 family tamin'ny isa 13 no 17 ny TFMA nandresy ny IRC tamin'ny isa 9 no 12 ary ny 3FB nandresy ny TFA anaty azo 17 no 20.